Commune urbaine Antananarivo efa vonina amin'ny fandraisana ny Papa François. Maro karavalomanana avy amin'ny antokoty mano lehibe ny mpanohitra. Fivarotana tany mpiasan'ny commune teo aloha miisa 7 no nahiditra ponja vonjimaika. Manantitra ny araba mba ampirarentso anareo tompoklasy tongovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Zava-dehibe ny fahatongavan'ny Papa eto Antananarivo Madagasikara ary manoloana izany indrindra dia anao izay tratrany sy izay azony atao amin'ny fandraisana ampahamendrehana an'izany vahiny lehibe izany ny fiadidiana tanànana Antananarivo araka ny afatra nataon'ny mpanolotsaina manokana ny ben'ny tanànana Antananarivo renivohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana nanoloanan'ireo mpiasan'ny commune tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely androany. Dewa raha tsika avetrany ny tsara ho fantatra momba an'izay rindra tsarin'ny Mathieu Princy. Afatrafatra mafonja sy manana ny lanjany no noentin'ny mpanolotsaina manokana ny ben'ny tanànana Antananarivo renivohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana ho an'ny mpiasa sy ny fianakaviam-beny ny fiadidiana ny tanànana Antananarivo sady tenin'ny ray aman-dreny raha teo manoloana ny fitsidihan'ny Papa François eto Antananarivo Madagasikara. Tsy maintsy mampiseho ho modely izany Antananarivo izany hoy izy amin'izao fandraisana ny filohan'ny Eglizy Katolika Romanina maneran-tany izao. Mila mirahina ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra iray manontolo mahay mifanaja ary indrindra mahay manetry tena. Aseho ihany koa ny antsoina hoe fierté satria iombonan'ny rehetra Antananarivo sady vavahady miditra eto Madagasikara. Tena zava-dehibe zany mandray ny Papa Ray Masina zany eto Madagasikara. Tsy maintsy manao izay ezaka rehetra azo atao isika mba ahafahana mikarakara manampy zay ma Antananarivo Antananarivo zay ma capitale Antananarivo satria ireo olon'ireo ane tena no nietaetana no ny fanantenana zay mitsiry ao anatiny ho avy ety Papa. Tena velona ao anatiny zany fanantenana zany. Asehovy fa Antananarivo dia toerana iombonany rehetrarehetra. Zay mahatonga ny statut particulier Antananarivo satria renivohitra Madagasikara. Zay ny ampisehovana fa hoe soa iombonana eto Antananarivo. Ny soa rehetrarehetra iombonana malagasy rehetra eto Antananarivo. Miantso anareo commune urbaine Antananarivo, atsika commune urbaine Antananarivo mpiara-miasa mba tena ampiseho zay fahendreny zay fantatro nandritra zay niarahantsika teto zay fa tena olona malala zay tokony atao ianareo. Nambaran'ny mpanolotsaina manokana ny ben'ny tanànana Antananarivo renivohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany koa fa andefa afatra any amin'ny Papa François ny tenany ary izao fitsidiana ataon'ny Papa Ray Masina izao dia mitondra amin'ny firotsahan'ny tsodran'Andriamanitra ary hain'Andriamanitra raha teo izay mahasoa ny vahoaka malagasy. Misy afatra ho apetraka Papa rehefa avy eo na ho antsika tsirairay aby vahoaka tena sahirana ny any amin'ny prison any amin'ny figadranana ho an'ny olona izay fitondro azo ny azo koa izy efa avy eo dia hitanareo tsara nge teny malefaka sady tsotra fa misy lanjany lehibe. Dia izay tiako ampitaina aminareo hoe ampita izay afatra izay aminareo aho ary andefa afatra ihany koa aho ho any amin'ny Papa ary tena maniry aho raha maniry mba tena hirotsaka eto amin'ity firenentsika ity ary tena hirotsaka ny fanantenana voaka malagasy ny tsodranin'Andriamanitra amin'ny fandalovana eto. Samy manana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy ny tsirairay hoy ny mpanolotsaina manokana ny ben'ny tanànana Antananarivo renivohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana ka tokony ampiseho an'izany ao anatin'ny fanetrehantena amin'izao fandraisana ny Papa Ray Masina izao. Dia mirahina tsara, mahay mifamindra fo, mahay mamindra fo, mamela heloko ary indrindrindrindra manao an'izany asa zany amin'ny fanetrehantena fa tsy hoe zany nanao an'ity, zany nanao an'ity, zay ny tsy mety indrindra. Dia misehoseho, mizahozaho. Samy men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana avokoa tsika rehetra fa anjaratsika mampiseho an'izany talenta men'Andriamanitra sy fanomezam-pahasoavana izany amin'ny mpanetrehantena fa tsy amin'ny sanatry amin'ny vava amin'ny frere ihany.
mariana fa efa nany eo ny afaliny amin'ny fionany amin'ny vahoaka malagasy ny papa François tamin'ny alalan'ny oronan-tsary ny aingavany Vatican. Fa amin'ny mahadibe ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Andramatoa Lalora Valomanana antsona ihany koa izy première magistrat de la ville izany dia nisy ny afatra mazava tsara noentiny ho an'ny mpiasan'ny commune n'Antananarivo renivohitra amin'izao fahatongavan'ny papa François izao. Dia rahantsika ny momba an'izay rindra tsaran'ny Mathieu Princy. Nanambara sy nanamafy Ramatoa Lalora Valomanana fa afaka tsara mihitsy manome modely ho an'ireo olona avy any amin'ny faritra ny eto Antananarivo mandritra ny fivainianan'ireny olona ireny eto amin'ny renivohitra Madagasikara ka ho fahatsiarovana mendrika no entiny mody any amin'izay misy azy. Sika Antananarivo eto amin'ny renivohitra izay atao hoe sohim-bona malagasy dia afaka manome modely ho an'ny mpiarabelona amintsika indrindra ho an'ireo havana namana sy tapaka avy any amin'ny faritra mba faly izy tonga eto amintsika manana fifaliana sy fanantenana ary indrindrindrindra anjarantsika mampiseho fitiavana sy fanetretena. Tsy mora ho ihany ny manao zavatra, tsy mora ihany koa mandray olona saingy fantatro ary tsapantsika izany hoe fahasoavana lehibe manokana ho an'ny Madagasikara, ho an'ny Antananarivo renivohitra ny fahatongavan'ny Papa Raimasina. Ny rina indrindra dia hoe isan'ny tokantrano mihitsy, isam-batan'olona dia mba handray izany fahasoavana izany. Ilaina koa mantsy ny mandray, tsy jerena fotsiny ilay fahasoavana miditra fa raisina mihitsiny dia iainana dia hananantsika fanantenana be dia be. Dia matoky aho hoe modely tsara itsika hiendry ny vahoaka malagasy ary indrindrindrindra hoe mba ho tsaroan'ny olona rehetra izay mandalo eto Antananarivo fa faly izy nahita fifaliana azo famonjena koa amin'ny fahatongavan'ny Papa Raimasina ary dia mody any atokantrano ihany amin'ny fanantenana. Ny fahatongavan'ny Papa Raimasina ho ny ben'ny tanàna ny Arivo Ramatoa Lalora Valomanana dia midika ho fahasoavana lehibe ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny isan'ny tokantrano. Araka izany dia andro sisa no isaina amin'ny fahatongavan'ny Papa François eto Antananarivo Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia mirindra tsara daholo hatreto ny fikarakarana rehetra amin'ny fandraisana. Ankoatran'izay dia miara-mentana ihany koa ny mpitandro ny filaminana mandray ny andraikiny ary misy mihitsy ny toromarika izay napetraka. Mirado Rabenjamina no mitatitra an'izay vaovao izay ho amintsika. Andro manan-tantara ho an'ny mpino kristianina sy ny vahoaka malagasy iray manontolo ny fahatongavan'ny Papa Raimasina. Hoentitra ny fitandronan'ny filaminana ny 9 hatramin'ny 10 Septambra ho avy izao. Isaky ny 100 metatra ny fantatra fa isy mpitandro ny filaminana, 200 isa ireo caméra de surveillance hiparitaka eran'ny tanàna. Ny eo anivon'ny tafika dia mandray fepetra maro hiatrehana izany. Hiasa be mandritra ireo fotoan'ireo ny angidimbian'ny tafika malagasy. Raha ny fangatahana nalefa ny semga amin'ny menanivon'ny fiadidinana Antananarivo renivohitra dia hiantsona vonjy maika eny amin'ny parkinina Larobis Coliseum Mantsonjombery eo angidimby ireo. Averiny taona trano ny antso sy ny fepetra avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Ny 9 Septambra dia tsy azo atao ny mametraka fiara eny amin'ireo lalam-baovao na iza na iza. Manomboka amin'ny 12 ora dia ho tapaka tanteraka ny lalana ary tsy misy mahazo mandeha ny fiara na ny moto na ny sarety. Efa misy ny lamina napetraka hitandronan'ny fandriampahalemana ho an'ireo mpino izay eny an-dalana izotra ho an'ny somandrakizay ary misy fiara tsy mataho-dalana eran'ny tanàna amin'ireo fotoan'ireo. Manentana sy miangavy ny komandany zandarmaria-pirenena mba ho arinany ny amin'ny 7 sasany ariva ireo fiara mitatitra ireo mpino katolika avy any amin'ny faritra sy toerana ivelana Antananarivo vao hiditra eto Antananarivo amin'io andro ny 9 Septambra io satria maro ireo fiara hivezivezy. Fa araka nefa fantatry ny Besomaro dia marobe ireo vahiny avy any amin'ny faritra ho tonga eto Antananarivo hiatrika ny fahatongavan'ny Papa François. Ny mpino katolika dia eo ireo avy amin'ny diocèse 220 ho tonga eto andrenivohitra. Efa miomana amin'ny fandraisana azy ireny ny paroasy izay voatondro fa andray ny vahiny. Anisan'izany ny paroasy etsy Tanimena, nisy ny fanadihadiana nataony ny fahitalavitra MBS teny an-toerana. Ndeha ho arahantsika avy hatrany rindra tsara ny Mathieu
Prince. Anisan'ireo paroasy 8 eto Antananarivo renivohitra mandray ireo vahiny avy any amin'ny faritra hiatrika ny fatoavany Papa François ny eto Tamena entitra amin'ny fandaminana satria mpino katolika mihoatra ny 720 no tonga eto manomboka ny alakamisy 5 Septambra 2012 izay avy amin'ny diocèseny Mahajanga. Misa eo amin'ny 2920 euro zareo no avy eto aminay dia mizara site anankitelo zay. Dia ny site ny Saint François Xavier na Saint Ignace de Loyola, dia ny site faharoa Saint François Xavier na Notre-Dame, dia ny site fahatelo Esca. Ny foto-drafitrasa moa dia ny salle de classe sy ny salle de classe zany no nandraisana torinitra reo, dia ny efa nampiana fotsiny ny resaka toilette sy ny resaka douche, dia reny hitanareo reny moa ny installation na rano ahafahan'ny olona rehetrarehetra maka rano. Dia isaky ny site rehetrarehetra efa misy point d'eau, ny ampy daholo ny point d'eau, ny ampy ny toilette, ny ampy ny douche ahafahandrareo amin'ilay izy. Natsangana ny komisiona miisa 8 ahafahana mandrindra tsara ny fandraisana an'ireo vahiny avy any amin'ny diocèseny Mahajanga. Olona hatrany amin'ny 240 kosa no mietsika mba isahana an'izay fandraisana ny vahiny zay ho an'ny eto amin'ny paroasy Tamena. Entitra ihany koa ny fandaminana ny fiarakodia ka ny ao amin'ny Esca no natokana ho parking mandritra n'izany ivanianan'ireo vahiny eto amin'ny paroasy Tamena izany. Ao anatin'ny fandaminana ihany koa dia tsy maintsy miaraka amin'ny religiosy toy ny pretra na ny diacre ireo vahiny mba ahafahana mamantatra tsara ny momba azy ireo sy ny aviny. Ivadika lafin-javatra hafa kosa isika eo amin'ny politika mbola nanamafy hatrany ny Volo Nasionaly ny atoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tokony avy amin'izany atoko tim izany no azo ny toerany lehibe ny mpanohitra eto amin'ny firenena izany. Ndeo arahantsika ny momba an'izay Lorette Berton sariny Mathieu Prince. Tsotra no sady mazava ny voalaza ny lalàna 1.2 tsipika haotra 3.10 izay mametraka ny filohan'ny antoko Madagasikara ho eo amin'ny toerany lehibe ny mpanohitra. Tsy azo lavina izany ary tsy tokony hitadiavana fomba anovana indray ny lalàna efa misy izay tsy mbola nampiarina akory. Lazain'ny constitution-tsika na lalam-panorenana zay mahazo isa be indrindra alohan'ny amin'ny fitondrana amin'ny suffrage universel no be mpanohitra dia zay fotsiny raisina tsotra kely izy ka na iza anazy hoe tsiza na tsiza efa mpanohitra dia mpanohitra satria zany nahazo vato be indrindra amin'ny suffrage universel tamin'ny fifidianana seho tamin'ny député teo na tamin'ny président de république zany ary tokony ohatran'ny izy ary izy fa zany hoe ino misy. Raha ny voalazan'ilay tolo-dalàna izay natao amboletra ny olaniana teny anivon'ny antenimieram-pirenena tamin'ny volana Jolay lasa teo dia ny avy amin'ireo solombavam-bahoaka izay efa lany teny Tsimbazaza ihany no ilain'ny mpitondra atao lehibe ny mpanohitra. Andrasana ny famerenana sy ny fandiniana indray io tolo-dalàna io eny anivon'ny antenimieran-doholony. Fa manoloana kosa n'ilay raharaha izay tanany sainy maro helikoptera ny sidina tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina ka nitarika ny mpanao gazety nalaina ambavany tonga hatrany amin'ny resaka fitsarana dia mazava tsara ny andraikitry ny mpanao gazety hoy ny filohan'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ny mitatitra amin'ny vaovao amin'ny vahoaka sy ny fiarahamonina ary milaza ny marina. Ndeo arahantsika ny momba an'izay rindra tsara ny Mathieu Prince. Momba ilay raharaha helikoptera nisidina tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ka nisin'ny mpanao gazety izay hiakatra fitsarana dia milaza ny filohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana fa andraikitry ny mpanao gazety ny mitatitra amin'ny vaovao eny anivon'ny vahoaka sy eny amin'ny fiarahamonina ary ao anatin'izany dia ny marina hatrany no ilaina satria rehefa izay no ijoroana dia tsy isy afaka anao na inona na inona. Iny angamba fa mazava ny tenen'le olavitry ny mpanao gazety hoe raha misy zavatra ianareo mpanao gazety eny re olona tokony fantatra mivoaka malagasy any ary fantatra ny fireneny rehetra eran-tany fa ny mpanao gazety no mampita ny zavatra misy ary maha-olombelona azy nefa tsy dia hoe aro marina daholo na mety daholo ny ataony fa raha misy tsy mety ainy mamindra fo ainy manao ino izy dia manty ny zavatra ataony
rehefa manao demanty izy efa mba milaza hoe zao ny tsy nety fa za aloha nahita fa tsisy zavatra tsy nety satria nilazany zavatra marina izy fa io koa mantsy le lazaiko teo hoe aleo mba tena anao ny zavatra mifanaraka tsara ny zavatra takina sy andrasana amin'ny vahoaka satria ninonina ary na iza tokony alala atsapa tsara fa zany capitaly Madagasikara zany Antananarivo renivohitra zany a manana ny maizy azy zany ary mibe ny tanàna ny tompony andraikitra voalohany a amin'ny fanamboarana fanatsarana famboronana fandaminana no zany tokony miasa miaraka ary ianareo koa nefany a tokony mahafantatra ihany koa hoe ny zavatra nyseho a dia tsy maintsy lazainareo marina milaza marina reo fefa milaza marina reo sarotra miady amin'ny marina tsy resy mihitsy marina dia lazao foana marina. Eo amin'ny vaovao ny fanabeazana kosa vita ny fanadinana CPE ary efa nivoaka ny valim-panadinana tamin'ny andro izay nanatanterana izay CPE izay dia nisy ny fanadihadinana natao ny fahitalavitra MPS tamin'ny zazalahy kely anankiray antsoina hoe Augustin ary ny fanontaniana mipetraka dia hoe nanahoana ary ny valin'ny fanadinana nataony Augustin afaka izy sa tsy afaka. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao sary ny Tahiry ny aina. Tawarin'ny 17 Aogositra izay nanaovana ny fanadinana CPE niverina tahaka ny mahazatra indray ny andavanandro ny Augustin ilay zazalahy mipetraka eny Akorondrano Andranomahery. Nanahoana ary ny valin'ny fanadinana ho azy? Tamin'ny vakansa mihitsy tamin'ny zoma dia niantsy gana vao niantsy gana dia namidy ilay gana dia tsy niantsy gana intsony tamin'ny latsinainy ilay izy mivoaka tamin'ny latsinainy maraina dia afaka CP faly zahay. Dia ina zany zao ny ataonao? Mbola anoy Casamanga ao amin'ny La Grâce any pesaka foana ilay anao polisy fa za mihitsy ny tena anao polisy za. Amin'ny Oktobra zay mividy fourniture dia zay vao mividy an'ilay kitapo zay vao mianatra zay amin'ny Oktobra any zay vao miditra mianatra dia amin'io vao mividy fourniture zay. Zaza feno fahamatorana raha io Augustin araka ny fanazavany taleny sekoly anarany ao Kazomanga. Atokisana tsara fa hotody amin'ny tanjona apetrany ity zazalahy ity. Zahay moa zany ny antopijoroan'ny sekolinay dia tena hoe anampy ny ray aman-dreny sahirana zany dia ity amin'ny faritra iva raha teo dia Augustin anisan'ilay zaza hoe raisin'ny sekoly mianatra amin'ny cas social zany. Nisy moa fiara-miasa miaraka amin'ny fokotana raha teo. Ray aman-dreny zany manampy be anazy zany amin'ny famolavolana azy moa amin'ny ankapobeny satria matetika zany ny ankizy le ohatry hoe mianatra amin'ny cas social reny manana olana manokana izy indrindra moa zany eo amin'ny lafiny tsy fahampiana dia indraindray ny ray aman-dreny tsy dia manara-maso andry zareo fa raha Augustin manokana tena hita hoe miara-miasa amin'ny sekoly ny ray aman-dreny dia manana tanjona izy hoe hanao polisy dia hitanay hoe tena ho tratrany zany na mety mbola mihoatra noho izany any amin'ny ambony indrindra amin'ny polisy ary satria hitanay hoe zaza makatoa izy tia fianarana manana fahendrena manana fatahorana an'Andriamanitra ihany koa dia izay tena maniry azy ho tonga amin'izany toerana izany mba ho tena polisy amin'ny fahamarinana zany. Olon-tsotra tsy mba manan-katao ny ray aman-dreny Augustin miasa amin'ny orinasa fakaba ny reniny mikarama mitarika sarety ny rainy ary ny renibeny izay mikarama manasa lamba no manampy amin'ny fiantohana ity zazalahy ity indrindra eo amin'ny resaka fianarana. Izy telo ireo izay samy mifanohana ary miandrandra mafy ny ahatafita ity taranany. Taorinan'ny fanadinana CPE zany dia sabotsy dia lady zay ny mbana mijery teny dia alatsinainy ilay izy mivoaka dia nentina tany izy dia faly be mihitsy saotra ny Jesosy fa afaka hozy izy fa mbola no fianarana zany izy fa tsy miany CCA fa ato ihany izy mianatra. Ny fipetra amin'ny fianarana hoe andray fitandro ny filaminana izy dia miraro soa azo ka mievony zango. Zanak'olona sahirana saingy manana finiavana sy feno fanantenana io Augustin. Tsotra ny tanjony dia ny ho lasa mpitandro ny filaminana.
mahita sy miaina ny zava-misy any anivon'ny faritra iva izay honenana izy ka mangetaetany hitondra fiovana ho an'ny fiarahamonina izay misy azy. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika piasan'ny commune Antananarivo renivohitra miisa 7 piasa teo aloha no miakatra fitsarana omaly raha fivarotana tany teny Atsonjombe mirefa eo amin'ny 6 hektara no hiampangana an'izy ireo. Efa tany amin'ny 10 taona lasa no nisy ny fivarotana saingy tateo arina zany hoe ny volana aprily teo dia nara ifangatahana ny avy amin'ny anokafana ny fanadiadina ny teo anivon'ny Broma Leotena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco dia ho fantaritsika momba n'ity raha ity fanadiadiny Jessica Miray. Manao toivakana ny fivoahany raha fivarotana tany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tao aorian'ny Villa Elizabeth Sardainana Antaninarenina ny teo Alarobia dia izao mivoaka indray ny fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny commune mirefa mahery ny 6 hektara 4 ary 9 centiara ao Atsonjombe. Efa tany amin'ny taona 1700 no vita ny fivarotana sy ny fifanarana mikasika ny tany. Izay mahavoantontonona ny tompona andraikitry ny fananan-tany teo anivon'ny commune ary mpikambana sasany teo anivon'ny filan-kevitry ny commune. Ankoatra ireo olona fito piasan'ny commune teo aloha voantonona ireo dia voakasika ity raharaha ity ihany koa ny teratany Indo-Pakistanais iray izay lasa nitsoaka amin'izao. Ny volana aprily tamin'ny ity taona ity vao nahavoaray fangatahana ny anokafana fanadiadiana ny fivarotana tany tsy ara-dalàna eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny Bianco. Tao aorian'ny fisokafan'ny fanadiadiana izay nataon'ny Bianco araka izany no nahafahana nanokatra fanadiadiana mikasika azy fito ireto. Fanodikodinana ny fananan'ny commune, fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny commune izay fantatra fa tao anaty kolikoly tanteraka no anisany antony hiampangana azy fito ireto. Tsara ny mampahafantatra fa tsy misy idirany mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana ity raha fivarotana tany teo Atsonjombe ity, na dia misy aza ny fanaratsiana sy fandotona ny anaram-pitantana ny commune ankehitriny noho ny lafiny politika. Fa ataorina ny boriboritany fahadimy dia ny boriboritany voalohany indray no niona teo anivon'ny sampandrara anankiray anivon'ny commune Antananarivo renivohitra misahana ny fiatrehana ny loza voajanahary. Fantatra fa ny sehatra ny fitaovana no tena olana ho azy ireo. Germain no menjanahary no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Erzo Rajonarvony. Na dia eo aza ny tsy fampiny fitaovana ho an'ny GRC eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary dia tsy miravoravitanana ny tompona andraikitra eo anivon'ny CIA fa miomana sahady ny amin'ny fiatrehana ireo loza voajanahary izay mety andalo eto Madagasikara. Nisy ny fiaonana teo anivon'ny GRC sy ny boriboritany voalohany ka nandritra izany no nahafantarana fa efa mipetraka ny lalana mifehy ho an'ireo platsaka an-tsitrapo amin'izao. Ireny zany no tena kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny résilience communautaire eny anivon'ny fokotany sy ny quartier misy eto amin'ny commune Antananarivo. Tena ilaina ny fisian'ireny olona tsara sitrapo ireny tafiditra membre amin'ny équipe locale dia gestion de risque catastrophe. Betsaka ny andraikitra takiny ny fiarahamonina amin'ireny olona ireny satria rehefa mitranga ny loza dia anjara no manao ny fandaminana rehetra amin'ny vonjivoina fampandrenesana ny olona amin'ireo code couleur izay efa fanta zany dia ny fampandrenesana ny loza avy, loza manambana, loza mipatao ary ny fiambenana na ny fahamailona zany aoriana ny fandalovan'ny cyclone. Tsara ny manamarika fa isan'ny tafiditra ao anatin'ity hetsika ho fiomanana ity ny fanadiovana tatatra izay efa asa fanao andavanandro ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Na dia eo aza nefa ny ezaka izay ataon'ny commune urbaine Antananarivo dia isan'ny ankinan'izany ihany koa ny toe-tsain'ny tsirairay ny amin'ny fitandremana maro isan-karazany toy ny fametrahana ny fako any amin'ny toerana sahaza azy fa tsy any anaty tatatra. Eo amin'ny sehatra ny fiarina kosa raha ny fanadiadiana izay natao dia eo amin'ny 20 isanjato ny tantsa any amin'ny faritra 12 eto Madagasikara no misehatra olana amin'izao fotoana izao eo ny resaka
tsy fampiny vola etimihetsika eo amin'ny koa ny resaka fananantany ary indrindra ny tsy fandripahalemana. Efa misy ankehitriny ny vina izay ampiroboroboana ity famokarana ity amin'ny alalan'ny fitantana amin'ny mpianakaviana mba hamatianina sy ampivoarana ny fiainan'ny tantsaha eny ambanivohitra. Edena Elia no mitatotra amin'ny vaovao sary ny tahiry ny aina. Olan'ireo tantsaha amin'izao fotoana ny tsy fampiny ny tany amboleny, eo ihany koa ny tsy fisiny ny fandripahalemana, any ka mampitotongana ny famokarana. Faritra 12 eto Madagasikara no tena voakasika ity olana ity. Ny olana tena mianjady amin'ny tantsaha-mpamokatra zany amin'izao mahakasika ny resaka fananantany. Zay aloha ny tena olana voalohany. Eo ihany koa mahakasika ny resaka insécurité. Tena olana satria na aona ny famokarana atao ny mpamokatra, na azo vokatra manakory ny mpamokatra, na azo vola manakory ny mpamokatra, rehefa tsy misy ny tsy fandriampahalemana dia zava-poana. Nanao ohatra fotsiny ohatra zao mipitarika posy eo Tsirabe, reo ny olona avy any ambanivohitra aby ny akamaroany, noho ny tsy fandriampahalemana, noho ny tsy fisiany tany izay voleny tena ho tena amin'ny tany mazava tsara, dia lasa izy miakatra any an-drenivohitra. Any ambony an-drenivohitra izy mba sécurisé, any ambanivohitra izy mba mety mahita izay mba hohaniny androany. Tao anatin'ny 3 taona dia nisy ny vina entina narenana ny famokarana any amin'ireo faritra ireo. Paikady iray miainga amin'ny fitantanam-pianakaviana izy ity, izay sahany ny fikambanana fampivoarana ny tantsaha. Ilay famokarana tantam-pianakaviana zany dia ilay famokarana taon'ny tantsaha maronisa eto Madagasikara. Zany hoe ny tantsaha, ny fianakaviana no tena mitatana n'ilay famokarana, ny fianakaviana no tena maso mandedy, ny fianakaviana no tena misehatra amin'izay famarotana izay. Raha toka ny fampitomboana ny varotra no natao teo aloha, dia hifototra amin'ny fanofanana ireo tantsaha ho lasa mpandraharaha no tanjona ankehitriny. Atao anatin'ny 3 taona manaraka ny tena hoezahanay dia ny resaka famarotana amin'izay fampitomboana vokatra natao teo aloha, ary izay indrindra nahatonga anay manana teknisianina manokana misahana izay famarotam-bokatra izay tatao anatin'ny 3 taona izay, ary mbola hitoy izay satria ny tanjona izay mialehibe izay dia mba hiala amin'ilay famokarana tsotra fa mba tena ho tonga mpandraharaha, izany hoe ilay mpamokatra tantanam-pianakaviana ho lasa mpandraharaha amin'ny famokarana mihitsy ary tena avelona azy io. Mahatratra enetsy amin'izao fotoana izao ireo tantsaha mivondrona ao anatin'ny fifata, raha toka efajato izany tany am-piandohana, ary ny sehampiariana vary, ny akoho gasy, ny trondro, ny ovy ary ny tongolo no tena ivotoran'izy ireo. Isy ny fankalazana ny 70 taona ny joroana ity fikambanana ity, izay tanterahana ny Tsirabe ny 7 hatramin'ny 12 Septambra ho avy izao. Fa ho an'ny avaratry ny nosika sika amin'ity vaovao manaraka ity, lehilahy lehibe anankiray tokony ho 80 taona no voasambotry ny zandary ao amin'ny vondro tobo-paritra avy any an-toerana, satria ity lalahy ity dia malaza amin'ny fanamboarana basy vita gasy izany, ary dia toy izao ny tsara fantatra momba n'ity vaovao ity hoentin'ny noro fitiavana sary ny Erzora Zona Arvony. Basy vita gasy efatra niaraka tamina fitaovana fanamboarana azy no tratry ny zandary avy ao amin'ny vondro tobo-paritra Andapa araka ny fantatra androany. Lehilahy iray manodidina ny 80 taona no tompon'antoka tamin'io raharaha io. Fiara-miasa teo amin'ny olon-tsotra sy ny zandary no nahatra tehaka azy. Taoriany ny angom-baovao azy ny zandary nidina avy hatrany tao amin'ny Fokontany Antanimbarobe, commune Ambalamanasy, district Andapa ireto farany. Tratra ambodiomby teo ampanamboarana ireo fitaovam-piadiana ity lehilahy ity rehefa nandeha ny fisavana, nieky ny elo ny avy hatrany izy ary efa natolotra ny fampanoavana. Raha tsy saivana, meloy ny lalàna velona eto amintsika ny fanamboarana basy sy bala tsy ara-dalàna toy izao, saingy ranita atao vao maika mirongatra tanteraka izany ankehitriny. Hatreto mbola manjaka ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara hatramin'ny fiatombohan'ny taona 2012 teo. Tsikaritra fa nirongatra trany izany raha ny zava-misy. Tsy any amin'ny faritra ihany no andrenesana trangana tsy fandriam-pahalemana mahery vaika, fa na eto an-drenivohitra ihany koa aza. Vaiverina eto an-drenivohitra isika araka ny fampahafantarana efa nataony teo amin'ny fiadidiana ny tanàna na Antananarivo renivohitra dia misy ny fahatapahan-dalana amin'ny faritra maromaro eto Antananarivo izany. Ndeha ho fantarintsika ny momba an'izay. Nisy ny noty navoaka ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra ho fampahafantarana ny besin'ny maro fa misy ny fatapahana amin'ny apahan-dalana nanomboka ny alakamisy 20 Aogositra hatramin'ny alakamisy 15 volana Septambra izao. Noho izany dia voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra ny mandeha amin'ny ireto lalana manaraka ireto.
ny apahana lalana anelanelan'ny pharmacie Croix du Sud etsy Antanimena mandrapatonga eny amin'ny rond-point Antanimena ka raha te hiazo iny lalana iny dia mandray ny lalana Rainzanabololona eo Antanimena na ny lalana Révérend Père Mutillon Antanimena trany. Ny apahana lalana anelanelan'ny rond-point Antanimena PK0 sy ny lalamby Madarella PK1. Ny fiara rehetra te hiazo iny lalana iny kosa dia mandray avy hatrany ny lalana Révérend Père Mutillon Antanimena na ny lalana Ravoninaitry ny Arivo Ankorondrano na ny boulevard de l'Europe na ny rond-point Tsaramasay. Ho tapaka ihany koa ny apahana lalana eo anelanelan'ny rond-point Kadmaoka hatreo Hanamotana. Izany moa dia nanomboka ny 2020 ny volana Aogositra lasa teo hatramin'ny 2020 ny volana Septambra ho avy izao. Natao izao fampafantarana izao ka tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamboarana ny lalana eto Antananarivo ka ny antony andraisana izao fanapakevitra izao ihany koa dia mba hampizotra tsara ny asa fanamboarana sy ny firindran'ny fifamoivoizana araka ny tokony ho izy mba tsy hisiny ny fitoanana be loatra. Koa manainga ny tsirairay sy ireo mety ho voakasika izany ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra mba anaraka ireo lamina napetraka. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao na aritra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.